Amen. Fifaliana ho anay telo mianadahy mianaka ny miaraba ny fiangonana amin'izao maraina izao. Ny Andriamanitry ny fiadanana ane ho amintsika tsirairay avy mba hananantsika sabata feno ny fanatrehan'Andriamanitra, feno ny fanamasina ary feno ny famasinana. Ny mba mangataka an'ireo izay vahiny sambany tonga mamangy anay eto amin'ny fiangonana Sely Saint-Cloud aho mba hitsangana ka mba ilaza ny momba azy ireo. Oui. Ok. Merci beaucoup. Bienvenue à ton frère. Ok. Oh, désolé. Tonga soa aty aminay ray aman-dreny. Lavitra ny lalana. Tonga soa aty aminay Ranada. Ho tohitsika ny fotoana eo amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident.
Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Misy fandalovana indroa ataon'ny diakona, ny voalohany ny fanatitra sy ny ampafolony aka ny mahazatra, ary ny mandalo manaraka dia ho an'ny totikasa fanorenana fiangonana. Isika mazana an-danitra mbola misaotra anao zay satria afaka nanao an'iny fanatitra iny. Misaotra raha io satria fitahiana tokoa zany. Ary no mbola nomenao fo sy saina zay mahay mamerina ny anjaranao. Tahiro raha eo zany fanatitra sy ny ampafolony sy ny fanorenana izany mba hainao tokoa no hitantana. Ary ianao no hitahy ny paosy izay nialany ary indrindra fampandrosoana ny asanao. Mivavaka aminao koa amin'ity maraina ity ireo ho an'ny mpanomponao hitondra ny hafatra sakafo ny fonera eo mba handray ny teninao ataovy mifantoka amin'ny saina tsy lasa amin'ny zavatra hafa fa ny teny ary dia ho fitahiana ho anay tokoa izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Bonjour les enfants. Est-ce que tout le monde est là? D'accord. Est-ce que vous avez vos Bibles? Bible. Ah oui, non, d'accord. En fait, aujourd'hui, on va parler quelque chose dans la Bible, d'accord? Parce que je n'ai pas vraiment une histoire. Qu'est-ce que vous voyez là? On voit rien? Un loup. Et qu'est-ce qu'il y a en bas là? On ne voit pas bien? Comment on fait? Mais non, c'est un chien. Est-ce qu'ils se ressemblent? D'accord. Et là? Un renard. Et l'autre, c'est quoi? Est-ce qu'ils se ressemblent? Et là? Non, c'est pas un tigre. Un guépard. Et l'autre, c'est quoi? Jaguar. Est-ce qu'ils se ressemblent? Ensuite, c'est quoi? Et l'autre, c'est quoi? Non, lynx. Oui. Est-ce qu'ils se ressemblent? Et là, c'est quoi? Un pigeon. Et l'autre, c'est quoi? Non, non, non. Là-haut, c'est tourterelle. En bas, c'est pigeon. Est-ce qu'ils se ressemblent? Ensuite, c'est quoi? Et l'autre, c'est quoi? Oui, ça se ressemble. Et là? Ah, l'autre, c'est camomille. Et l'autre, c'est quoi? Pâquerette. Est-ce qu'ils se ressemblent? Waouh! Et là? C'est perce-neige là-haut. Et là en bas, c'est quoi? Muguet. Alors, est-ce que ça se ressemble? Ils font la même chose, hein? Ils font tous comme ça. Oui? Et là, c'est quoi? Non, oui, c'est des fleurs. Là-haut, c'est des bardanes. En bas, c'est chardon. Est-ce qu'ils se ressemblent? Ils piquent, hein? Et là? Et quoi? C'est des clémentines. Est-ce qu'ils se ressemblent? Oui. Et là? Ça, c'est érable. Et en bas, c'est quoi? Platane. Est-ce qu'ils se ressemblent? Waouh, on a vu beaucoup de choses qui se ressemblent. Et nous, on se ressemble à qui? Ah, on va regarder dans la Bible. Vous savez, c'est dans le Genèse chapitre 1, c'est le premier livre de la Bible. Ça va être très très vite. Alors, c'est le verset 27. Quelqu'un peut lire? Vas-y alors, très fort. Juste une partie. Je te dis stop. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. D'accord. Le verset 26. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent. Vraiment. C'est bon. Alors, on ressemble à qui? Ah! Donc, Dieu nous a créés à son image alors. D'accord? On est l'image de Dieu. Et le matin, quand je me lève, je regarde dans le miroir. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ressemble à qui? À Dieu. Et quand je ressemble à Dieu, est-ce qu'on est beau, belle ou... D'accord. Dès que tu te mets devant le miroir, tu dis, je me ressemble à Dieu, je suis belle. Oui ou non? Beau. Oui ou non? Alors, autre chose. Est-ce que Dieu... Vous avez vu là les perce-neige, tout ça, ça se ressemble. Ils font un petit peu la même chose.
Quand on se ressemble à Dieu, parce qu'on est à l'image de Dieu, est-ce que Dieu, il ment? Ah oui. Donc, on devrait faire comment alors? Oui, il y a beaucoup de choses que Dieu, il a. Hein? Et quand on se ressemble à Dieu, on devrait être comme ça. Donc, on se lève le matin, on dit, je suis créé à l'image de Dieu, je ressemble à Dieu et j'ai envie de faire la même chose que Dieu. Oui ou non? Et voilà l'histoire, les enfants. C'est ce que je veux que vous reteniez, que vous ressemblez à Dieu, vous êtes créés comme Dieu, et puis on fait la même chose que Dieu. Amen.
Manasantsika hitsangana. Maky ny teny. Voasoratra ao amin'ny Salamo 7:5-5:10. Salamo 7:5-5:10. Nanan Jesosy. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Amen. Sotra raha lazanao. Tiako ny mamerina eto fa faly dia faly tokoa ny tenako izay mianakavy raha toka tonga eto anivon'ity fiangonana ity. Raha lazaina dia hoe fiangonana mavitrika, fiangonana tanora ary fiangonana mitombo amin'ny lafiny tsara mandrakarivo. Isaorantsika ny tompo. Misaotra ny tompon'andraikitra rehetra izay manasa Dans l'autre sens. Sotra tompo. Sotra an'Andriamanitsika fa tafahoana somatsara eto indray amin'ity maraina ity. Izy amintsika no efa tsy mba nahita tory ndray alina izay. Vadibadika tsy mahita tory. Efa nisy nanao an'izay fanandramana zay ve teto? Sady mahita zany mibetsaka tokoa angamba raha tsy diso aho. Ndray mandeha Davida mpanjaka dia tsy nahita tory. Vadibadika. Ary nijaly mihitsy ny sainy tamin'izay fotoana izay. Tsy hitan'izay atao. Tsy nahita tory izy. Ny fahavalo manenjika, ny namany namadika azy, ary tao anatin'izany koa nisy ny zanany namadika azy. Nijaly ny sainy Davida, mpanjaka, nijaly, ary tsy nahita tory izy. Ary zay nahatonga azy ndray mandeha nanoratra n'ity Salamo 7:5-5:10 ity. Tsy hovakintsika hatrany am-boalohany fa nahita vahaolana izy ny amin'ny tsy fahitany tory. Ary dia hoy izy hoe ao amin'ny Salamo 7:5-5:10. Fa izaho kosa dia aoka hitany tavanao amin'ny fahamarinana, aoka ny endrikao no afa-po ahy raha mifo. Amin'ny teny frantsay dia hoy izy hoe avelao aho ivoky ny endrikao. Amin'ity maraina ity dia tiako ny milaza amintsika fa be dia be ireo olana izay mety mitranga amin'ny fiainantsika, na mpianatra izany, na amin'ny olon-dehibe izany, na tanora, na fahasalamana, na amin'ny lafin-javatra maro samihafa toy inona. Nefa Andriamanitra dia manana torohevitra tsara indrindra, ary mihoatra noho ny dokotera, satria
rehefa tsy mahita tory moa tsika dia inona nomeny dokotera somnifera. Rehefa tsy mahita tory isika ny ankizy kely dia inona nomeny ny ray aman-dreny azy tantara. Za tsy manao hoe tantara mampandriadrisa fa tantara dia eo dia mahita tory ny zazakely tanora. Ry rahalahy sy anabavy, ry tanora malala isany, misy zavatsoa ambaran'ity mpanoratra ity dia Davida izany, dia hoy izy hoe izaho kosa dia aoka hitany tavanao amin'ny fahamarinana ary aoka ny endrikao no afa-po ahy raha vao mifo. Zany hoe raha vao matory aho dia ny endrikao, raha vao mifo aho dia hitako eo ny endrikao, ary dia ialako ireo tebotebotsaina, olana maro samihafa izay mahazo ahy, ireo fanenjena ataon'ny fahavaloko. Ry rahalahy sy anabavy isany, ry tanora malala isany, amin'ity marinina ity dia tiako ny mametraka fanontaniana anankitelo ho antsika tsirairay avy, dia ny hoe nahoana moa no tena ilaina ny mivoky. Amin'ny teny frantsay moa dia hoy izy hoe dès le réveil je me rassasierai de ton image. Zany hoe tena mivoky tanteraka ny endrikao Andriamanitra vao maraina, ary mazava azy fa amin'ny alina koa izany. Nahoana no tena ilaina ny mivoky ny endrik'Andriamanitra ny maraina. Ary maraina no ambara eto fantaniana faharoa izay apetrakitsika dia ny hoe manahoana moa io endrik'Andriamanitra izay tianao ivokisana io. Ary ny fantaniana fahatelo farany izay apetrakitsika dia ny hoe mitondra makaiza amintsika ny mivoky ny endrik'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tonga zany maraina dia tsy hoe ivoky ny endrik'Andriamanitra dia indro fa dia misy postera anankiray ataoko hoe ty zany le izy. Tsy zany tiatsika ho lazaina. Van'ilay fanontaniana voalohany, nahoana no tena ilaina ny mivoky ny endrik'Andriamanitra ny maraina? Davida mpanjaka dia nahita ny vahaolana, satria nahoana? Eo amin'ny lafiny ara-teknika, misy teknisianina maro ireto, fa iny nisy antony atao hoe radio kasety itony na tony kasety itony. Rehefa mandray feo eo ianao dia voaray avy hatrany ilay feo. Fa raha tsy tianao ny feonao iny dia inona zavatra azonao atao? Inona ny azonao atao? Tsindrinao indray iny feo iny dia manova feo hafa. Ry rahalahy sy anabavy isany, tsotra ny tenin'i Davida mpanjaka eto. Fa raha tianao ny ivoky ny endrik'Andriamanitra ka hiala amin'ireo zavatra tsy mahasoa rehetra hoy izy, ary anisan'izany ny adi-tsaina, ireo eritreritra tsy mahomby rehetra, dia hoy izy hoe ivoky ny endrikao aho. Ty eritreritra ity mantsy indraindray dia azo lazaina hoe mamosavy. Ny endrika dia mamosavy, ny eritreritra dia mamosavy. Tadidiko indray mandeha zay nisy tonga tao aminay zany itony mpahay mpivarotra itony, ary dia rebiky ny teniny zany mpivarotra izany izahay tamin'izay fotoan'izay, dia avy hatrany dia nanome chèque, nanome vola be mihitsy, satria tsy maintsy ilaina hono io, fa raha tsy zany dia mijaly ianareo amin'ity zavatra anankiray ity izay tsy tononony eto. Tonga ny alina, ao anatin'ny alina maizinao tsy nahita tory ny tenako. Ary noho ny tonga ny maraina dia nitodika teo amin'ny ramatoa hoe mba nahita tory ve ianao?
izaho koa tsy nahita tory. Ty eritreritry ty zany tena mamosavy mihitsy. Ay samy tsy nahita tory daholo noho n'ilay olana. Apetrakitsika eo zany. Hoe ny eritreritra dia mahery vaika mihitsy mety hanimba atsika. Nefa Andriamanitra dia manome atsika torohevitra amin'ity maraina ity fa azontsika atao mihitsy ny mametraka ny eritreritsika amin'Andriamanitra maraina, atoandro, hariva. Ary zavatsoa no zavatra raisitsika. Amin'ny maraina io, ngamba efa nisy tamintsika nanao fanandramana fa ny hira vao maraina zay renesitsika, indrindra fa raha hira masina izany, dia inona ny zavatra mitranga? Indraindray averintsika ilay izy amin'ny 12. Verina ihany ilay izy. Verina ihany ilay hira tiany rahalahintsika ato. Ohatra. Tahaka izany koa ny fanandramana nataon'i Davida. Mba hanesorana ny zavatra ratsy rehetra dia izy hoe Andriamanitra ianao ny voalohany indrindra. Satria mbola tsy manana toerana ny eritreritra hafa dia ianao no ataoko voalohany indrindra amin'ny fiainako. Ry rahalahy sy anabavy isany. Davida dia nahainy safidy. Isika zany isan'andro dia afaka manao safidy tsara mihitsy. Ary ny safiditsika no mitondra ny hoe eritreritra ratsy indray amin'ity tontolo andro ity na horeratsaina amin'ity tontolo andro ity. Satria tsy no manin'Andriamanitra sika hitondra ny adi-saina rehetra. Tsy no manin'Andriamanitra sika hitondra ny ireo olana rehetra izay mibana amintsika ka avesatra ny saintsika. Andriamanitra dia milaza hoe atolory azy zany satria izany hitondra zany. Ry tanora malala isany, ry rahalahy sy anabavy isany. Raha vao mifoha vao maraina isika dia omen'Andriamanitra tombontsoa andray azy, ary amin'izay dia ny endrik'Andriamanitra no hiditra voalohany indrindra. Tsy afaka misosoka intsony ilay fahavalo. Azontsika atao indraindray miteny hoe mivavaka nampianarin'ny tompo hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Fa ny zavatra lehibe indrindra izay azon'Andriamanitra atao amintsika, karazana cadeau tsara indrindra izay azon'Andriamanitra atolotra antsika vao maraina, dia manolotra ny endriny eo anatrehantsika. Nahoana ny tena ilaina mivoky ny endrik'Andriamanitra amin'ny maraina? Satria iny no hany afaka anaisotra zay sotasota rehetra ataon'ny ratsy, zay fanenjehana rehetra, zay eritreritra ratsy rehetra. Zay no nahatonga ny apôstôly Paoly nilaza ao amin'ny Filipiana 4:9 manao hoe Filipiana 4:9 manao hoe tsy amin'ny teny misy anankiray ve amintsika afaka magnazay amin'ny teny gasy teny malagasy tsara tokoa. Filipiana 4:9 ako izy ny eritreritra reo aninao izy misy afaka amaky an'izay mafy ve ny tanora na ny tanora tonitony na ny zay mahita voalohany indrindra? Kasy an'ity eritreritra ity sotra indrindra, zay zavatra tsara indrindra. Raha vao mifoha vao maraina isika ry tanora, ry ava-malala isany dia tadidio fa mbola azo lazaina hoe madio ny saintsika, fa zay tonga aloha eo ny tompo tanindrazana hoe ny fomba fiteny. Vaoka ny tompo tanindrazana voalohany indrindra tonga aloha eo ny endrik'Andriamanitra, ary dia iova ny zavatra rehetra.
petraka indray nyfanontanitsika faharoa manao hoe mba endrika manahoana ary zany endrika Andriamanitra ivokisanao izany. Fonimbola kely aho dia nieritreritra hoe zany Andriamanitra zany a dia fotsy volobe. Ary tsy vitan'izany ihany fa misy volombava fotsy lava be mihitsy ary fotsy mangatsakatsaka daholo. Fa niova ny saiko noho ny lefa lehibebe kely aho hoe mba manahoana zany endrika Andriamanitra zany. Amin'ity maraina ity dia tiako isika tsiraray avy mba samy ahita ny endrika Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Ny endrika Andriamanitra teo amin'ireo zanak'Israely tamin'ny andro Mosesy dia hafa mihitsy. Andriamanitra tsy miova, fa mifanandramantsika amin'Andriamanitra no ampiova ny fahitantsika momba an'Andriamanitra. Ao amin'ny Exodosy 3:7-10 ka hatramin'ny 5:10 dia misy an'izao teny manaraka izao. Exodosy 3:7-10 ka hatramin'ny 5:10. Mbola mila ny fiarahantsika miasa amaky an'izany teny izany. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay, ary io kosa izy, izao lazainao amin'ny zanak'Israely, izao zay izy no efa maniraka ahy ho aty aminareo. Ary io koa Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, Jehova Andriamanitra ny razanareo dia Andriamanitra Abrahama. Ahoana izy? Andriamanitra Abrahama. Dia ahoana ihany izy? Andriamanitra Isaka. Andriamanitra Jakoba. Ry havana, marina fa mety ho samihafa amin'ny fanandraman'izy telo mianaka ireo, fa amin'ny fanandramany Abrahama tamin'Andriamanitra dia hafa amin'ny fanandramany Isaka. Isaka dia tsy nanana fanandramana tahaka ny Abrahama. Efa 4 taona natsoina hiala amin'ny tanindrazany. Efa mahatratra 100 taona izy mivady. Tovitovy dia natsoina hiteraka. Fanandramany Abrahama tsy mitovy amin'ny fanandramany Isaka. Fanandramany Jakoba zay nitolona tamin'Andriamanitra tsy hitovy amin'ny fanandramany Isaka. Ry havana, manahoana ny endrika Andriamanitra eo aminao? Rehefa antsoina isika hibanjina ny endrika Andriamanitra vao maraina, dia tadidio fa tian'Andriamanitra mba hiverina ao an-tsaintsika ny fanandramana rehetra izay nataontsika tamin'Andriamanitra. Ny Andriamanitry Rajaona dia hafa mihitsy ny fanandramany raha oharina ny Andriamanitry ny rahalahy Oby. Samy hafa daholo ny fanandramantsika. Ary zay maha-Andriamanitra be fitiavana amin'Andriamanitra. Satria amin'ny alalany ny fanandramana iny no mbola anohizany ny fampatokisana ataontsika aminy. Isaka misy tarejavatra hafa kely teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia antsoin'Andriamanitra ny zanak'Israely atsiaro hoe Andriamanitra iza ity Andriamanitra nitondranao. Izao n'Andriamanitra nitondranao niala avy tao amin'ny tany Egipta. Izao no Andriamanitry Abrahama zay niahany Abrahama tamin'ny lafiny rehetra. Ry havana, tsy misy zava-doza amin'ny fanandramana amin'ny fiainantsika zany atao hoe manadino ny zava-tsoa nataon'Andriamanitra tamintsika. Manadino fa Andriamanitra fitiavana, manadino fa Andriamanitra dia marina, manadino fa Andriamanitra dia mitahy, Andriamanitra dia manamasina, Andriamanitra dia mitondra antsika amin'ny lafin-javatra tsara maro samihafa. Amin'ity maraina ity dia tiako ny milaza amintsika fa na dia mitoetra ao amin'ny toerana zay tsy tapesipesena, hoy izy ao amin'ny Timoty 1:9-10 mikasika an'Andriamanitra.
tsisy ahitan'Andriamanitra isika. Kanefa voalaza eo amin'ny Timoty voalohany 2:9 dia hoy izy hoe izy ihany no manana ny tsy fahafatesana mitoetra ao amin'ny mazava tsy azo atonina. Tsy azo atonina Andriamanitra. Fa raha misy olona anankiray amintsika ireto mahita an'Andriamanitra maso amaso dia tsy hitantsony izay misy azy eto amin'ity tany ity. Levona tanteraka. Kanefa Andriamanitra dia maneho ny endriny amin'ny alalan'ny fifandraisana amintsika. Noho izany dia anjarantsika amin'izao fotoana izao ny manamafiorina an'izany atao hoe endrik'Andriamanitra zany amin'ny fanandramana ataontsika. Isaka ny misy fanandramana ataontsika dia tadidio fa Andriamanitra dia tsy azoko atao ngamba amin'ny teny hoe frerehana avy amin'Andriamanitra fa hoe fifaliana amin'Andriamanitra zany hoe anao zava-baovao fanandramana vaovao amintsika tsirairay avy ireto. Ohatran'ny fifaliana mihitsy hoe izao ndray. Surprise. Za dia tia manao surprise mihitsy amin'ireto zanako ireto. Ary mino fa isika rehetra dia tia manao surprise amin'ny olona izay tiantsika. Andriamanitra dia tia hanao surprise amintsika isan'andro mihitsy. Satria tia ny tombo izany fahatsapahantsika an'izany atao hoe endrik'Andriamanitra izany. Ray mandeha dia hoy Mosesy, mba te hahita ny voninahitra ao Andriamanitra ao. Dia namaly Andriamanitra nanao hoe Exodus 4:7 ka ny 9 fa 12 ka hatramin'ny 20. Na dia tsy azo atonon'Andriamanitra dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny fanandramana nataony tamin'ny Mosesy. Hoy izy hoe andao ngamba fitiantsika ilay izy fitiantsika ilay izy ao amin'ny Exodus 4:7. Exodus 4:7 ka ny 9 fa 12 ka hatramin'ny 20. Mosesy dia nangataka hoe asehoy ny voninahitra ao Andriamanitra ao. Ary dia namaly Andriamanitra, ary nandalo Andriamanitra, ary dia nasehony ny fahatsarany sy ny fitahiany rehetra. Zany hoe amin'Andriamanitra Mosesy dia nanandrana an'izany atao hoe fahatsaran'Andriamanitra izany. Mosesy aza rehefa maty dia tsy mba matina aretina, tsy mba matina accident, tsy mba matina ny zavatra maro samihafa fa dia hoe Andriamanitra hoe maty ianao dia maty izy. Zany hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra daholo ny zavatra nataony. Zany no endrik'Andriamanitra nijanona teo Mosesy. Fa ny riko ry havana dia mba samy anana ny endrik'Andriamanitra fanandramana manokana isika tsirairay avy. Ka itoy ilay teny hoe Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba, Andriamanitry Patrika, Andriamanitry Ralamafy, Andriamanitry mitady anarana fa dia ny anarantsika rehetra amen. Mitondra makaiza moa zay fandaniana farany apetrakintsika. Mitondra makaiza ny atao hoe mivoky ny endrik'Andriamanitra ity. Mitondra makaiza ny mivoky zany tenin'Andriamanitra izany. Ry havana, rehefa misy zavatra banjintsika dia tadidio fa ho tahaka ny zavatra banjintsika iny isika. Lalàna anankiray velona izany eto amin'ity tany ity. Nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Giacomo Rizzolatti. Mazava azy fa italiana izany. Tamin'ny taona 1709 izy no lehibe ny département ny atao hoe neuroscience tao amin'ny université ny Parma. Zavatra anankiray hitan'ny siansa tsy azo ivalozana amin'izao fotoana izao fa ato amin'ity tenantsika ity, ato amin'ity atidotsika ity dia misy ilay antsoina atao hoe
fiatraikan'izany atao hoe neurone miroir izany. Tsy mbola voadikan'ny akademia malagasy izany teny izany, neurone miroir, fa dia ataontsika hoe neurone miroir, ya. Izany neurone miroir izany dia tsotra, ary porofona ara-tsiansa fa zay zavatra jerenao, zay zavatra atrehanao, ninninino zany na tsara na ratsy, dia tahaka nefa iainanao sahady. Zany hoe amin'ireny planina 5 andro ireny rehefa manafaka momba ny sigara dia izao, rehefa ilay animateur zany no milaza hoe zao dia hihinana an'ity voasary makirana ity ho tsakoka eo anatrenareo, ary dia mihinana ilay voasary makirana izy dia zavatra mahagaga amin'ireny planina 5 andro ireny dia manao an'izao daholo ny olona rehetrarehetra markivo zany. Izay mécanisme zavatra rehetra zay napetraka amin'ny ara-tsiansa nahitana ny atao hoe neurone miroir. Zany hoe tsy azo ialaniza fa zay zavatra jerenao, na amin'ny Facebook io, na amin'ny Twitter io, na amin'ny ina koa rety réseaux sociaux maro samihafa ity, na Snapchat na Snapchat, ya, dia iainanao sahady izany araky ny voalaza n'ilay atao hoe neurone miroir. Zany no zava-dehibe hitan'ny Giacomo Rizzolatti, savant italiana anankiray. Tadidiko tsara fa izay, zao moa efa ohatran'ny mihinam-bary ny any Madagasikara rehefa mijery an'itony hoe film ady itony, karaté etc. Fa vao niditra voalohany teo Madagasikara, tadidiko tsara mihitsy ny film momba n'itony hoe karaté itony dia lava be mihitsy ny olona mitandahatra hijery an'izany film izany. Lava dia lava. Ary zay rehetra mivoaka avy eo amin'ny film io na olona tsy matanjaka aza dia ohatra mamiseho tsy fantatro izy hoe maherihery daholo, tsy matahotra an'izaniza. Zay teny any amin'ny arabe dia ohatrany hoe sahako daholo reny rehetrarehetra reny, sahako miditra amin'ireny. Satria nahoana? Tratra le fiantraikany antsoina hoe neurone miroir ndretra. Tsy tapitapitra zay dia nisy indray ny atao hoe film ny vampire sy ny Frankenstein, zay mihinan-drasy mahatsiravina tokoa. Zay rehetrarehetra mivoaka amin'ny film dia matahotra daholo. Na zavatra anankiray mikasikasoka rivotra aza dia efa ino zany zavatra mitranga izany. Zay zany le atao hoe neurone miroir. Ry rahalahy sy anabavy, ry tanora malala, tandreo ny neurone miroir anareo amin'ny Facebook sy réseaux sociaux io satria tsisy valozana mihitsy ny lalan'ny natiora, ary tsy mahagaga Andriamanitra raha nilaza tamin'ny alalan'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 5:7 hoe fa izaho raha misy lehilahy mijery vehivavy ka ilazy dia efa nanina sady ozy izy, mijangajanga tao am-pony. Satria nahoana? Zay le neurone miroir. Zay zavatra hitanao rehetrarehetra zany dia iainanao sahady. Raha mijery ianao zany film mijangajanga foana amin'ny film amin'ny télévision rehetrarehetra dia tratra neurone miroir ianao. Raha mijery ianao film mangalatra sy manao zava-doza be dehibe dia efa ohatrany iainanao zany. Zany no zavatra hitan'ity savant italien ity hoe Giacomo Rizzolatti. Ary zay no mahatonga antsika hoe mitondra makaiza ny mivoky ny endrik'Andriamanitra. Mitondra antsika makaiza ny mivoky ny endrik'Andriamanitra raha mibanjina Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana isan'andro. Raha mibanjina momba an'Andriamanitra isan'andro isika, mitondra antsika makaiza izany. Ao amin'ny Galatiana 4:20 dia hoy izy hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho. Ary tsy izao intsony no velona fa ino izy? Kristy ny velona atao anatiko. Zany hoe rehefa ny endrik'Andriamanitra zany jerentsika, ny momba n'Andriamanitra rehetra jerentsika ao amin'ny fiainantsika, vao manomboka amin'izany voalohan'ny ora maraina izany na amin'ny isan'andro dia mazava ho azy fa miaina sady ninona isika ry havana. Zay mihitsy ny atao kristianisma, tena miaina sady
miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika. Mila miova mihitsy ny fomba fiainan'ny kristiana anankiray, fa tsy miova izany any amin'ny tenatenany maraina na atoandro, fa vao miainga mihitsy dia fa miova le izy. Asanareo raha nahita fa nisy accident goavana amam-polo taona ny lasa maromaro izay, fa nisy erreur kely fotsiny teo amin'ny cadran, eo amin'ny fomba fitiliana ny momba ny fitondrana roplanina, ny vily kely degré kely fotsiny le izy ary dia nianjera ilay roplanina, fandona tamin'ny roplanina hafa. Riavana, mba tsy fandomantsika amin'ny zavatra ratsy amin'ny tontolo ny andro, dia tonga dia efa ahitsika dia ny vao manomboka hoe zao avy hatrany ny lalana ombantsika amin'izao fiainana izao. Ry raha lasy alabavy isany, ry tanora malala isany, rehefa mivoky ny amin'Andriamanitra isan'andro isika, dia tanteraka mihitsy ilay teny Jesosy eo amin'ny Matthieu 7:20 manao hoe arindro izao, aninao izy? Momba anao mandra-pa? Tsy tongatonga ho azy izany, fa mila fiovam-penitra mahery vaika amin'ny isam-batan'olona. Mila mivoky ny endrik'Andriamanitra isika. Ary rehefa zatra mivoky ny endrik'Andriamanitra isika, dia mandeha zay dia nisy lehilahy anankiray fantatro izy mahay sary ary mpampianatra sary ao amin'ny lycée tao Madagasikara tao. Ary io hoe inona mba vetsovetsom-ponao na ny nofinofinao rehefa manao sary io anao? Zaho sisia dia tianao sarin'i Jesosy mihitsy aho, fa mba manahoana zany sarin'i Jesosy izany? Dio za taminy hoe aza matahotra ianao rahalahy, fa rehefa tonga any an-danitra ianao dia hiaraka amin'ny Jesosy isan'andro. Ary ahitan'Andriamanitra zay farany fahataperana indrindra. Be dia be ny zavatra hitantsika eto amin'ity tany ity. Fatratra izany raha izao, fatratra izany raha voninkazo, fatratra. Fa amin'izay fotoana izay, zay rehetra zatra ny aina sy nahita ny endrik'Andriamanitra amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy, dia voalaza ny Apokalipsy 2:27, fa amin'izay fotoana izay tsy sozina intsony, seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy, ary ny mpanompony dia nompo azy. Ny 4 dia laza fa ahita ny tavany isan'andro. Ianareo ve fa mba tia hira rakizy mahatsy an'ireto tanora reto? Inona zavatra tianareo rehefa mahita meno hira ianareo ka tianareo le hira? Tianareo ahoana le hira? Avy reny kely re mandeha. Iny foana no enotsika. Raha misy hira tsara zao tiatsika atao amin'ny fiangonana ato, za mino mihitsy fa misy hira miverimberina foana atao amin'ity fiangonana ity, satria tiatsika loatra l'izy. Amin'izay fotoana izay koa, rehefa ho avy Jesosy ka hita ny tavan'Andriamanitra isika, dia tiatsika ny verimberina eo an'Andriamanitra hijery azy. Tsy mba maniry zavatra tena tsara indrindra ve isika? Be dia be ireo resaka milaza hoe zao ny hoe misy universe, misy monde ny tsara indrindra, fa raha mahita an'Andriamanitra isika amin'izay fotoana izay, dia ohatra ny lavenina daholo zay zavatra tsara hitantsika eto amin'ity tany ity. Zany zavatra miandry ny vahoaka an'Andriamanitra, ahita n'ilay tsara indrindra. Hoy izy eo amin'ny 4, ahita ny tavany. Riavana, fandriko dia rehefa zatra mahita ny tavan'Andriamanitra isan'andro sika, dia Andriamanitra hoe efa ela zay nandrinao ahita ny tavako zay ry apetrao ny anaranao, dia indro aho manoloananao. Tahaka ny Enoka, miaraka amin'Andriamanitra foana izy isan'andro, miaraka amin'Andriamanitra foana izy isan'andro, ateriny eo mba vady eo Andriamanitra dia lasa izy.
dia izy Andriamanitra tamin'ny efa tsy aritra ao mihitsy tia miaraka amity andao fa tonga dia hoentiko miakatra ianao ohatran'izany koa ny fiainantsika amin'Andriamanitra efa ela ny tianao ahitana ny tavan'Andriamanitra isan'andro isan'andro indro ny valisoa lehibe atolotra anao miendrika Andriamanitra ahita ny tavan'Andriamanitra isan'andro isan'andro sika amin'izay fotoana izay viavana misy zavatra anankiray tiako ho ataony tsiraray avy ho famarana nyity toriteny ity dia mitodika eo amin'ny namanao ianao ary dia ho ianao hoe iriko koa mba ianao ahita ny tavan'Andriamanitra rehefa ho avy Jesosy afaka manao an'izany ve tsika zany ny vavaka farany amarana antsika an'izao toriteny izao ahita ny tavan'Andriamanitra ianao rahalahy mba ho henon'Andriamanitra ny zany vavaka izany satria zany no tena vavaka anisan'ny tsara indrindra azontsika tononona amin'izao maraina izao zany ny vavaka tsara indrindra ary everiko fa ny anjely dia mandray an-tsoratra mivavaka nataonareo ary tsy ho adinon'Andriamanitra izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen. Misaotra anao indray izay raha nomenao ny teninao tamin'ity maraina ity. Misaotra anao izay satria nomenao an'izany afatra mafonja izany. Manolotra ny tenanay izay amin'ity maraina ity raha io. Ataovy feno tokoa ny tavanao. Ataovy tokoa raha io dia ny voaposaka ny maraina dia hitady anao zahay. Hitady zavatra hafa intsony. Raha ny eto amin'ity tany ity dia betsaka raha io ny zavatra mety ho ameny sainay raha vao mifo. Ny teknôlôjia sy ny zavatra maro samihafa. Ianao raha io no hiditra amin'ny fiainanay dia ny segondra voalohany ary mivahitahana ny fiainanay mandrakariva. Dia io mba ho fenonao ny fanahinay, nataonao mitobaka ao anatinay, ao anatin'ny fonay, ny fanahinao raha io ary hitantananay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Isso
Alleluia ho anao irery Andriamanitro hatramin'ny taloha ankehitriny aritra mandrakizay. Ankehitriny raha mamarana izao fotoana izao zay dia mangataka aminao izay mba tsy ala aminay ianao ka hampanarahinao aminay ilay tsodrano nomenao ny Mosesy sy Arona ary mbola atononanay koa amin'ity maraina ity. Noho izany dia ahitahinao ny Tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka nolotra anao ny fahasoavany, anandratra ny tavany aminao ny Tompo ka nolotra anao ny fiadanana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.